Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Miaraba finaritra ny mpanaraka rehetra indray dia miarabanao sambatra fialtafaraka indray Karinina. Miaraba ny Karina, miaraba Marina, dia miaraba ny mpiano rehetra ihany koa. Miaraba Marina sambatra ihany koa dia miaraba ny mpiano ny ilay podcast rehetra. Loha hevitra androany moa zany dia hoe ray aman-dreny sy zanaka. Zany hoe misy fitohizana tamin'ny podcast antsika farany moa izany izy ity izay niresaka momba ny limity koa manasa anao izahay raha toa ka tsy niaino ianao mba andeha hiaino aloha. Ray aman-dreny sy zanaka. Aiza ny fetra ny maha ray aman-dreny ary aiza ho aiza ny fetra ny maha zanaka. Izany indrindra aiza ny famaritana hoe ray aman-dreny, aiza ny famaritana hoe zanaka. Ny lohale hevitra moa izany dia hoe inona no anjara asanao rehefa ray aman-dreny, inona no responsabilité anao amin'ny zanakao. Ny zanakao ve ataonao ohatrany hoe mitovy aminao, hoe olona kely ohatranao ve zany izy, hoe ataonao ataony image sa ahoana? Hoe mini-moi zany. Mini-moi izay indrindra sa ve hoe inona zany le valeur ampitainao amin'ilay zanakao. Zany hoe lafiny plutôt hoe identité ngamba zany resahantsika hoe identité de parent, identité ana enfant. Zay lafin'izay ihany moa zany fa satria mivelatra be raha ohatra ka dia izay aloha no ifatohantsika mandritra ny fanakalozana androany. Izay indrindra. Matetika marina ny tsika ray aman-dreny rehefa miteraka moa zany dia ohatrany hoe manana an'izay fa ohatrany hoe image tianao atao any zanak'izay. Tsy ratsy zany misy tsisy olana mihitsy momba an'izay satria ny hoe manan-janaka zany dia ohatrany hoe fametrahanao ihany koa ny inona moa zany, ohatrany hoe karazana fiampitana mampity anao zany amin'ny zanakao ny inona tianarany ny soatoavana izay niainanao ohatrany hoe ohatra ny fifankatiavana, ny fifampitsonjovana, ny firaisan-kina. Zay zavatra zay ohatrany hoe fiampitana zany nomenao ny zanakao maha olombelona azy. Ny olona kely nefa matetika dia lasa ohatrany hoe araka ny teny Karina teo lasa ohatrany hoe mamorona mini-moi zany ianao. Zany hoe tsy manana ilay identité maha izy azy intsony ilay zaza izay maha azy manokana, zany hoe iray unique. Fa lasa ohatrany hoe mitovy amin'ny dada na hoe mitovy amin'ny neny zany ilay zaza zany rehefa avy eo, fa tsy manana an'izay hoe maha izy azy izay. Dia ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe manao gâteau zany ianao dia manao molina kely ianao molina kely mitovy aminao dia alefanao zany ilay zanakao dia ohatrany hoe iny zany ilay zanakao rehefa vita dia hoe mitovy aminao mihitsy. Tena izany mihitsy ny loha hevitra androany moa zany le hoe hatraiza ny fetra, hatraiza no soatoavana ampitaiko ny zanako, fa hatraiza kosa no mba tokony izy manokana no maka ny décision any manokana. Izy manokana no mba avelanao zany hoe inona ny zavatra tiako, inona ny maha izy anahy. Manjary lasa ohatrany hoe misy fiteny gasy zay moa hoe adala tohan-drainy, dia lasa zay zany le izy hoe hatraiza kosa no mba efa lasa ratsy izay fampitaina tianao ampitaina izay amin'ilay zanakao. Ohatra hoe raha mba nanofinofy teo pilote ohatra, dia ilay zanako indray forceko pilote hoe tena izay mba nofinofy ny dada fa alao hoe ianao mba pilote. Hatreo efa hitanao zany hoe efa tsy mety izay zavatra efa tsy ilay zaza intsony no jerenao fa efa ianao indray. Dia izay zany no hodiny eto. Za manokana moa zany dia tena mahita mihitsy hoe be dia be mihitsy no manao an'izay hoe efa tahakany hoe efa nisoratan'ilay ray aman-dreny mihitsy hoe ity zazy ity dia ohatr' izao rehefa teraka.
zany hoe na ny fianarana ho ataony na ny asa ho ataony na ny toetrany tahaka ny efa tapaky ny ray aman-dreny daholo na ny ray fotsiny na ny reny fotsiny na ny ray aman-dreny fa matetika ohatrany hoe efa vita efa voasoratra daholo zany rehetrarehetra ny dia teraka le zaza dia ohatrany hoe hay manatanteraka le vina rehefa mipetraka rehetra amin'izay zany tsika ohatrany hoe mampame zany fa tena be da be mihitsy ny ray aman-dreny manao an'izany ozy izy sambatra teo hoe tsy voatery hoe ratsy tsy voatery tsy ratsy mba hoe manana fikasana hoe mba ho tsara ny zanaka raha ohatra kosa ve mba hita hoe raha ohatra sotoaviny tena ohatra ny hoe mba mianatra dia tianao mba hianatra ny zanaka koa tsy ratsy mihitsy zany zavatra zany fa le lalana kosa zany tokony mba an'le zaza no misafidy an'le izy le mianatra koa ny tsy voatery hoe ohatra hoe dokotera na ohatra hoe avocat juge tsy voatery hoe zany ihany ane le mianatra ny ahoana moa zany ny iteran'le hoe tia fianaranao anatin'le zaza tsy voatery hoe dokotera na juge na tsy haiko inona ihany ny lalana fa mety ohatra hoe misy zavatra hafa koa mahazahoany an'izay hoe fianaran'izay ihany koa dia eo matetika sika ray aman-dreny no lasa ohatrany hoe mienvahiran'le zanaka lasa tsy enona tsy ekena tsy eritreretina akory raha hoe mety misy safidy hafa mba ho an'le zanaka fa tonga dia ianao zany nametraka an'le izy ka izay indrindra no nisafidianana mba hiresahana an'ity mba ohatrany hoe anairana ampieritrretana sy afahantsika tsirairay avy zany mieritreritra an'izay na efa ray aman-drenysika na mbola ho ray aman-drenytsika ahitsokely teny Karina teo le hoe izay adala no tohany rainy hoe ny tena marina dia hoe ny tianytenena mi zany ohatrany hoe ny zaza zany tokony hihoatra ny ray zany hoe raha ny tokony hoe izay zany moa zany tanjony angamba ataoko tanjon'ny ray aman-dreny daholo zany hoe tokony hihoatra ny ray aman-dreny zany tokony hoe ho lasa lavitra kokoa noho ny ray aman-dreny ny olona nefa arak'izay ny teny marina teo zay dia mametraka zany ireo ray aman-dreny hoe matoa zay zany tsy lasa ohatra misy tanjona nirianay ka tsy tonga amin'iny tanjona iny zay dia ireto zanakay reto zany ny hihoatra n'ilay zavatra nataonay lasa miteraka pression be any amin'ilay zaza le satria araka ny teny marina teo zany ohatrany hoe tsy ilay zavatra tiany ohatra ny anarany fa tsy maintsy ohatra hoe ohatra zany hoe ilala tsy maintsy manao dokotera dia tsy maintsy forsena zany le zaza nanao médecine nefa tsy mifanaraka aminazy akory ohatra le médecine mahatsiaro manokana indrindra ilay irany bolo moa zany le ravitoto hoe izy tianao ravitoto nefa ny forsena natao mofogasy zay moa izy na mifamadika amin'izay hoe tianao mofogasy nefa natao ravitoto sadidiko moa zany izy te ho artiste nefa forsena hanao piloty zay izy nefa le sary tenenina tiako tenenina le hoe mofogasy ravitoto dia zay zany moa zany tiako tenenina hoe tsara naniry zavatra tsara ho an'ny ray ny zanaka fa ny olana fotsiny zany dia hoe mila mametra amin'izay hoe hatraiza no tokony fetra zany ametrahantsika izay zavatra izay any amin'ny zanaka sahana mihitsy za zao mahita hoe na manodidina misy olona fantatro akaiky tena simban'izay izy satria izy zany mba te hanao mekanika dia tsy nentiny ray aman-dreny fa hoe tsy mety zany lycée teknika zany fa ary amin'ny lycée privé areny mandeha fa tsy mandeha teknika dia izy zany hatramin'izay ohatrany hoe neno an'le ray aman-dreny dia tsy tanteraka foana ny faniriany dia lasa tsy motive mihitsy izy amin'ny fiainana tsy anina tsony nefany very fotoana izy very énergie very satria au final zany le mekanika ihany no tena nety tamany dia lasa very fotoana fotsiny lasa zao nefa zay zany mba faniriany hatramin'izay lasa tsisy motivation tsony zany ny zaza raha ohatra hoe tonga dia tsy enonao ny teniny manginy ianao tsy mba enona ny hevitra ny izay ny voka-dratsy ny hitako amin'ilay izy
Ie amin'ny lafiny fianarana asa moa zany hitantsika ohatrany hoe misy vehivavy te hanao mannequin izy te hanao miss nefa ny tsy tanteraka le izy de zay zana amin'ny vavy rehetrarehetra eo na ray vavy na roa vavy na telo vavy de aleva manao compétition ana miss daholo nefa le ankizy ohatra tena tsy intéressé amin'izany mihitsy. Miseho amin'ny zavatra maro zany le izy ny tiako teneniny tsy resaka fotsiny hoe asa sy fianarana fa na zany zao ohatra hoe mety hoe loisir mety resaka koa ohatra hoe toetra ohatra hoe zay ray aman-dreny tsy maintsy mahitsy tsy maintsy masika raha vao mihoatra nyity tsy maintsy zao karaha ohatra zany le zanaka mba ohatrany hoe tsy te hiainan'izay hoe entitra be sansitsy zay fa mba te hiova de ohatrany hoe tsy maintsy manana n'izany elana ndry satria rehefa hiteraka de tsy rarahiny ny zanaka elana zanaka ndry amin'izay zavatra izay koa zany de hitako mihitsiny hoe manimba ary tokony amela mihitsiny hoe mba manana safidy koa ilay zanaka satria ilay zanaka mety mahita ohatra hoe entitra loatra ny fitaizananay de mba hiezaka hoe tsy ho entitra be ohatra zany fampitana ozy izy sambatra teo ny tiany ray aman-dreny ho atao amin'ny zanaka ilay ray aman-dreny nefa te hampitan'izay ohatrany hoe prinsipa sy fomba fanao zay nefa amin'ilay zanaka mety iainana ohatra hoe mafy loatra le izy de te izy hivoatra sy hiohatra amin'izay hanao zavatra hafa ka ny tiako tenenina zany hoe marakotra lafim-piainana be da be mihitsy io resaka hoe fanabeazana sy fampitana ray aman-dreny anazy io fa ny zanaka zany de tsy tokony hoe copier-coller an'ny ray aman-dreny tsy hoe copier-coller an'ny neny copier-coller an'ny dada na koa hoe résultat ny zavatra nieritreretra ny dada sy neny miaraka satria ny zanaka de olombelona ary manana ny maizy azy manokana mihitsy na resaka safidim-piainana na resaka safidy fotsiny ohatra hoe zay eo anatin'ny fianakaviana mpamboly zavoka tia zavoka be daholo zay le zanaka anankiray tsy tia zavoka eo tonga de problématika be fa hoana ianao tsy tia zavoka zay de lasa olana le izy arak'izay teneniny sambatra hoe lazaina hoe mouton noir fa maninona mihitsy ianao no hoanina mivoana amin'ny rehetrarehetra ohatrany lasa ohatrany hoe culpabilisena indray le zaza hoe tsy mitovy amin'ny tena nefa ny zoany tanteraka ny tsy mitovy amin'ny ray aman-dreny satria zay no mahizy azy tokony tsy asorina mihitsy ny mahizy amin'ny tena satria iny zany limity iny ny mahizy anao iny ny mahainao anao ary raha ho asorina aminao le izy de inona tsony zany ianao tsy haitsony hoe inona zany fa mila mihitsy ny tandrovana izay mahizy anao zay ary matetika koa le izy vokatra ny ray aman-dreny teo aloha ny vokatra ny ohatrany hoe nataon'le ray aman-dreny lehibe teo aloha zany de lasa mifindra ohatrany hoe zay koa natao an'izany zay koa ny hoe mba tsy tia an'izao taloha fa nanao niezaka izay mba ho tia de lasa mepita zany le zavatra le fomba ratsy lasa tsy mety zay fa miteraka frustration sa miteraka zava-dratsy ohatra hoe dadabe avocat iny koa i dada avocat i rakoto koa avocat misy tsara mahatsara azy fa tena alao kosa rakoto mba te anao zay tiany ohatra miteraka zavatra-dratsy be mihitsy io zavatra io en fait satria any Inde no anisan'ny société tena manao an'io zavatra io zany zareo indiana ireo ary be dia be mihitsy ny ankizy alefa mianatra ny ivelany any Angleterre any États-Unis zany no misy suicide mamono tena satria napetraky ny ray aman-dreny tsy maintsy mahavita n'ity fianarana ity ianao any ka tsy vitan'ilay ankizy le fianarana de mamono tena ry zareo rehefa tonga ny ampianarana any amin'ny tany any États-Unis zany ohatra na any Angleterre reo moa zany tena firenena fandehanan'zareo de zay voka-dratsiny zay zany no lasa misy zavatra tena ratsy be zany afaran'io zavatra io io koa moa zany misy an'le ohatrany hoe ino moa ny razana zany ohatrany hoe
forcé amin'ny ohatrany hoe resaka hoe tsy maintsy ohatrany hoe excellent amin'ny zavatra rehetrarehetra any ka raha vo tsy mahavita n'le tokony ho izy zany hoe le excellence nandrasana tamin'ny zaza dia ohatrany hoe enatra ho an'ny ray aman-dreny zany zavatra zay lasa ohatrany hoe very voninahitra ny ray aman-dreny dia eo amin'ny fiarahamonina tanteraka mihitsy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy no mitatra zay ohatrany hoe fahafambaraka izay zany e. Tena manindry mavesatra n'izay zavatra teneninao zay sambatra satria zavatra tena hitako mihitsy hita akaiky mihitsy any zavatra izany hoe lasa mahatsapa tena le zaza hoe raha tsy tafitako ty tanjony ty raha tsy tratrako ty zavana nandrasana amiko ty dia tena hoe manesotra ny voninahitry ny fianakaviako ary ohatrany hoe maniratsira sy tsy manisy dikany mihitsy ny ezaka rehetrarehetra nataon'ny ray aman-dreny koa ary tena mipetraka ty ivelany moa dia tena mahita mihitsy hoe tena mampalahelo fa betsaka ny ankizy mamony tena mihitsy noho ny tsy fahasahiana miverina any Madagasikara satria tsy tanteraka le zavatra napetraka ray aman-dreniny aminy any Madagasikara moa mety hoe tsy dia mahita loatra an'izany fa rehefa mipetraka ty ampitan-dranomasina ianao dia tena hitanao mihitsy izany zavatra izany ary izay mihitsy le fahatsapana azy hoe enatra ho an'ny fiarahamonina tsy manome voninahitra ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny ny ezaka rehetrarehetra ny sasany mamaritra tambara ny sasany nindram-bola ny sasany nanao an'ity dia ireo rehetrarehetra ireo zany vesatra tanteraka ho an'le zanaka dia lasa manaonao foana na raha ohatra tsy mamony tena lasa ohatra hoe voan'ny depression lasa ohatra hoe lasa dala satria mavesatra loatra le izy ary nefa le izy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tena resaka zao karinina atao hoe mekanika ny tiana atao mekanika ny tiana atao zany hoe asa tanana zany mety manavanana kokoa ny fampiasana ny tanana sy ny sisa tsy mitovy mihitsy ny asany misy asa tsy mitovy mihitsy satria ny tanana ny tena ampiasaina kokoa noho ny saina fa misy asa nefa ny saina no miasa kokoa noho ny tanana ka raha olona tsy manana an'izay habilité zay ianao no apetraka ohatra hoe olona tokony ny asa amin'ny tanana ny ataonao avoka moa ny resantsika toa sahirana ihany zany hoe tsy hoe impossible le izy fa mitaky zavatra ezaka mafy kokoa ho an'le olona no manao an'izay zany hoe iny zany efa vidiny lafo ho an'le olona le ezaka be satria zavatra tsy mifanaraka amin'ny tena ny atao mbola miampy an'le hoe tsy tanteraka le izy eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny sisa vao maika vesatra supplémentaire ndraiko dia tena manimba saina be mihitsy n'le izy ka zay moa zany no tena no safidianana ny ity hevitra ity satria matetika efa hevitra raiky tapisaka ao amin'ny ray aman-dreny zany fampitana zay fampitaina zay zany amin'ny zanaka nefa n'le izy tena misy vokadratsiny be mihitsy ary entanina ny ray aman-dreny isika ray aman-dreny mba hanao sivana amin'izay ampitaina ho amin'ny zanaka fa tsy hoe zay rehetrarehetra tianao sy mandalo ao an-tsainao dia ampitaina fa mba asiana sivana zany le izy hoe hatraiza manjary lasa mifampipita le izy dia lasa tsy mety manimba zaza ny olana amin'ilay izy koa mantsy misy be dia be ny ray aman-dreny mieritreritra fananana ny zanaka ohatrany hoe zay ohatrany hoe manana autorité amin'ity zanako ty ohatrany hoe zaza no masy mandidy ho an'ity zanako ty olana goavana nefa zay araka nefa nirasantsika teo ary ampiko kely koa le zavatra niresan'ny Karina teo hoe misy teny Bruce Lee ty le hoe amin'ny teny français le hoe au lieu d'acheter à votre enfant tout ce que vous n'avez jamais eu vous devriez lui enseigner tout ce qu'on ne vous a jamais enseigné. Le matériel s'use mais le savoir reste. Matetika tsika aty ivelany moa zany araka ny teny marina teo matetika misy moyen kokoa ohatrany hoe omena ny zanaka daholo ihany koa ny zavatra rehetra tsy nananana tamin'ny fahazaza dia ohatrany hoe lasa miampita koa zay amin'ny zavatra ohatrany hoe tsy nianarana ihany koa hoe za ohatra tsy nianatra mozika dia tiako forsena le zaza hianatra mozika za tsy haiko hoe be dia be le izy fa
tiako tenena zany de hoe mila zany mahatsapa ny ray aman-dreny zay araka ny teninao teo hoe manao an'izay sivana izay hoe inona ny tiako ampitaina ho an'ny zanako. Ny fijeriko momba an'izay dia hoy aho hoe afaka tsara itsika ray aman-dreny maneho amin'ny zanakitsika hoe izay ny tsy mba natao an'izao fa afaka manao ianao raha tianao dia ampianay ianao manao an'ity, na hoe izahay tsy mba niaina tamin'ny any ohatr'izao fa afaka ianao mba manao zany. Tiako tenenina hoe afaka manao proposition koa le ray aman-dreny amin'izay zavatra eritreretiny hoe mba mety ho tsara sy ahasoa ny zanany, fa kosa mivonona ihany koa le ray aman-dreny hoe mety tsy miinteresse an'ny zanany mihitsy zany zavatra zany. Donc mivonona zany ianao sy manaiky hoe na tena faran'izay mamiko sy tena tiako raha ny rugby raha tena tsy miinteresse an'le zanako mihitsy ny hanao rugby dia mianatra zany manaiky hoe tsy miinteresse anazy le izy, fa ianao zany en tant que ray aman-dreny no mazava ho azy ny zavatra hitanao fa tsara amin'ny fiainanao no ezahanao omena azy. Anazy kosa nefa ny manao ny safidy avy eo hoe eny sa tsy ny resaka eto moa zany presizena ihany le izy satria sao dia miova tsy ny resaka baza mihitsy ny resahana eto. Raha ohatra hoe fampianarana zao ny fampianarana de base mazava ho azy fa tsy amin'ny safidy ana zazakely eny taona hoe te handeha hianatra ve ianao sa tsy te handeha hianatra. Mazava ho azy fa mandidy ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy ianao mandeha mianatra, fa eo amin'ilay safidy akoatran'ny reny zany no resahana amin'ilay safidy manokana. Ohatra hoe te hanao tsy haiko comptabilité, te hanao médecine, na te hanao an'ity, na te hanao sport an'izao, te hanao sport ry, te hanao sport ry, fa raha ohatra hoe ny respect ny zavatra ohatr'izany zany mazava ho azy fa tsy reny zany no zavatra resahana. Tena marina zany ny safidy dia zavatra tokony apetraka sy mba afaka ny zanakao manana ny safidiny, satria raha ohatra hoe hevitra ray ihany no apetraka ary hevitra ray ihany no manjaka dia lasa manimba an'ilay zaza le izy, satria rehefa miala izy rehefa tsy eo amin'ny tokantranonao tsony fa efa lasa miala any amin'ny université na manana fianarana manokana izy dia gaga izy hoe fa maninona ary ty olona ity no manana safidy hafa fa tsy mitovy ny anahy, dia lasa lasa dia tsy maintsy zany izy imposé ny safidiny, tsy maintsy ametraka, lasa mahatery saina zany le izy rehefa tsy ampiseho anao hoe misy safidy hafa, ty koa misy safidy hafa, ty koa misy option hafa, fa raha mametraka foana zany ianao hoe ray ihany ny zavatra ataontsika io efa fombantsika hatramin'izay io efa fataon'ny dadabe sy dadabe any dadabe io dia lasa mahatery saina le izy, ary rehefa tery ny sainao ka tsy mety ny zavatra ataonao iny dia mazava ho azy moa zany le nitenentsika teo hoe lasa mefara amin'ny zavatra ratsy le izy, lasa tsy very saina sy lasa sanatria hoe mamono tena, fa mila zany amena le zaza hoe ireto avy ny safidy miexista ary anjaranao no misafidy. Matetika koa fitenin'ny ray aman-dreny hoe tamin'ny andronay tamin'izao zay tsy ohatran'ny lisan'izao, tsy ohatranareo zao zay, matetika izay zavatra zay miseho foana. Na moa zany tiako tenena hoe ekena zany fa misy an'izay ohatran'ny hoe tiana araka resahana teo foana hoe misy zavatra tiana ampitaina ihany koa any amin'ilay zanaka hoe nareo ve zao dia efa misy olana ohatra dia zao hoe dia tsy voavahanareo ohatra hoa zay dia matetika zany lasa manao fampitana hoe tamin'ny andronay tsy ohatr'izao mihitsy raha zay zao natao an'izao dia tsy haiko ny nahazo anaina ohatra zany. Izay zavatra zay zany ekena hoe misy an'izay zavatra zay zany, fa ny toetrandro koa miova arakarak'izay araka ny teny marina teo hoe ny zavatra mety hoe nety tamin'izany tsy mety tsony amin'izao vaninandro zao, amin'izao fotoana zao ohatra efa miroborobo be ny teknôlôjia, miroborobo be ny réseaux sociaux sy ny tariny misy fifandraisana hafa indray zany eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny sy ilay zanaka amin'ny mpiarabelona aminy ihany koa, ny ankizy namany any am-pianarana, ny ankizy namany eo amin'ny société. Dia izay zavatra izay nefa matetika tsy voafehy zany tsy voafehy ny ray aman-dreny intsony satria tsy ao anatin'ilay cadre familial intsony izay zavatra izay no miseho fa any ivelan'ilay famille zany. Dia izay koa nefa lasa ohatrany hoe sahirana ny ray aman-dreny ao anatin'izay zavatra izay, ary na moa zany matetika koa ny zavatra hitako koa dia hoe ny ray aman-dreny
samy mezaka eo daholo samy mezakizaka manao an'ilay fanabeazana zany fa ny olana kely matetika de ohatrany hoe tsy de ifampiadirana loatra io resaka éducation io zany ohatrany hoe misy ray aman-dreny tena tsy tia mitsisy tenenina ohatra hoe momba ny zanany ohatra hoe ny zanako tsy azo lisany teniteneny zany fa zay ihany no tenin'ny zanako ohatra be deabe ny ray aman-dreny manao an'izay zavatra zay nefa za zany mahita hoe ho anahy manokana de mahita hoe tsara ny ray aman-dreny ihany koa manontany hevitra amina ray aman-dreny hafa hevitra manokana zay mety misy tsy mitovy hevitra amiko fa ho anahy zany hoe hitanao zany ianao ohatrany hoe ohatrany hoe fa débordé amin'izay resaka izay de za manokana mahita hoe tsara ny manontany ray aman-dreny hafa hoe ohatrany ahoana ny hevitra reo raha misy ka ohatrao na ohatrao ie zany hoe za moa zany manohana an'izay hevitra ao zay sambatra ny tiako tsongona kely fotsiny de ny hoe rehefa manontany hevitra olona hafa ray aman-dreny hafa aho dia tsy midika akory zany hoe tsy maintsy ho ekeko le hevitra le ray aman-dreny hafa fa hevitra fotsiny natao hoe raha mba misy ka ohatrao de ohatrohatry ny ahoana ny mety igerenareo an'izany de za no mahita hoe mety hety amin'ilay situationko ve zay sa mety tsy hety amin'ilay situationko de raisiko sa tsy raisiko fa tsy voatery koa hoe manontany de tsy maintsy zay satria ny fitaizana tena sarotra miankina amina zavatra be da be miovaova de tsy afaka koa hoe nety tato ty de tsy maintsy hety ty amin'ny zanaka sy ny mahazanaka sy maray aman-dreny moa zany fa ny zavatra tena hita aloha zany de hoe ny zanaka dia tsy mini ray aman-dreny tsy mini dada tsy mini mama mety hoe nitarehana mety hoe oui mini dada izy na mini mama fa ny toetra sy ny fiainana zany de tsy tokony ho izay tsy tokony ho didina ho izay zany avy eo mora izy mihitsy ny ohatran'izay de izy zany ny ohatran'izay tsy maninona fa tsy tokony ho didina izy ohatr'izay ary ny azany zavatra hitako amin'ny fiainana hoe ny zanaka de matetika amin'ny tenintsika hoe zanako fa za tena mahita hoe ny zanaka de ohatrany hoe olona ny konfienanao ho volavolainao ho beazinao ataonao zay ahary elatra azy ary rehefa tonga ny fotoana de tokony alefanao mihitsy izy miala amin'io noho izany zany amiko de tsy nyresaka mihitsy ny hoe tokony oatra anahy sa tsy oatra anahy tsy izay mihitsy amina manokana ny tokony hitondrako an'le fitaizana sy fanabeazana fa ny hoe ahoana ny mba hanamafiorina azy amin'ny maizy azy ahoana ny mba hananany elatra matanjaka tsara ahoana ny hananany vatana sy ohatra hoe bagaza hoentina miatrika an'ity fiainanyity satria tsy hoeto amiko foana izy raha teto amiko foana mantsy izy de mety hoe tiako ohatra zao de voavolavolako sy voakontrôleko momba azy rehetrarehetra fa hiala tao amiko izy andeha hiatrika ny fiainana donc amiko zany tsy any amin'izay loatra fa hoe inona ny zavatra tena hoe bagazy tsara hoentiny rehefa iny izy tonga ny fotoana ka hiala tao zany mihitsy ny fitaizana sasany moa zany ny zaza dia asondritra ny maizy azy tena motivena mihitsy izy hoe inona ny tena tiandry inona ny manavanana andry piano ve sa gitara de asondritra satria amin'iny izy ny tena faly ary amin'iny izy ny tena hoe mahatsiaro hoe fafany sy mba mahatsiaro zany izy hoe zay zany le maizy anahy ka raha iny nefana no toerinao sy potehanao de tsy ho faly tsy ho heureux tsy ho sambatra mihitsy zany ny zanakao ka de fanentanana le izy hoe mba aleo koa le zaza ho tena izy ho izy aminazy manokana hoe iny fa iny no ampitomboana sy asondritra fa aleo tsy ahetra zany ny maizy ny zaza fa mba henona ny zaza hoe inona no tena safidiny amin'ny fiainana ny amarana koa zany de aveo kely indray ilay irany bolo raha vitoto fa de isa teo fa tsy mofogasy le izy raha vitoto moa zany tena tianytena anatin'izy hoe teo lakana le azo de mba atondray fa malazo kanefa tsy ho lakana aby ny azo raha vitoto manga azo ka dia zay no amarana koa zany
dia mametraka veloma sady indray ho antsika rehetra. Ie dia mandra-piresaka indray dia samy foana zany tsika mieritreritra amin'ny zavatra rehetra zay no fampiresahana teto dia engane mba samy anampy ny zanantsika rehetra iainan'izay mahizy azy zay fa dia hitondra fahasambarana ho antsika ray aman-dreny koa zay rehefa sambatra ny zanantsika. Mova tsy izay no tiantsika ray aman-dreny. Zay mihitsy ka. Dia velo mahafinaritra daholo tompo. Mandra-piona indray. Mandra-piona.